Janvier février zany miakatra be le rano. Izy io misy jiro. Misy jiro misy centrale électronique misy jiro dia amin'le izy talamatompokanika zany dia masika varaka be dia alevina any ambanin'ny tany le fil. Alevina any ambanin'ny tany zany le fil amin'izay mba tsy tratran'ny varaka. Tandroy daholo mipetrapetra amin'ity tamin'ny andron'ny colon zany tandroy ny gardien'ny colon teto. Dia rehefa taty aoriana misy bakoly zay nambolen'ny colon dia nampitady piasa zany dia nanapatra fianakaviana le tandroy dia zay mahatonga tandroy daholo mipetrapetra. Ai. Tana ombrena. Lehilahy Rodin dia ny vehivavy Lily dia nianatra ny Tananarivo foana izy nianatra zany dia isaky ny sabotsy lahady izy midina makatry nanao rano ambonin'ilay barazy dia tamin'ny 1923 fito amby folo taona Lily tamin'ny taona io nanao rano teo amin'ilay barazy amin'ilay ihany dia tsy noetin'ilay ranon'ilay dia tsy hita ny fatiny hatramin'izao. Zay no nahasity dia lalili an'ilay izy. Tao alohan'izay taona zay zany atafofo be ny anaran'io toerana io. Toeram-bazimby io toerana io zany tao alohan'izay. Fady sigara, fady toaka, fady kisoa. Dia vao maty tao amin'izay zany Lily dia Lily lasa sorona nanalan'ilay fady rehetrarehetra tao amin'io toerana io. Lasa tsisy fady tsony izy zany rehefa fotoana. Tamin'ny 19 dia misy bazaha suisse nanao tournage-na film tao mandeha kayak avy aty ambony zany. Vehivavy anankiray sy lehilahy anankiray zany manao an'ilay tournage zany hoe afaka zany mipaka sary dia izy roa reo no mandeha amin'ilay kayak misaute eo amin'ilay cascade. Dia nandeha aloha voalohany dia tsy nanina dia niverina fanindroany amin'izay dia niletika ilay vehivavy dia nanavitra ny vehivavy iny amin'izay le lehilahy dia ilay vehivavy avitra fa ilay lehilahy maty afaka 3 andro vao hita mifaty mitary amin'ny deuxième chute tary. Dia najanona 3 andro tato indray zay vao noentina nakany ivelany. Dia taty aoriana zany nisy famille Lily nanao recherche an'ity toerana ity dia nahita an'ity toerana ity izy dia nangataka tamin'ny fokon'olona mba mio toerana ity mba hanaovana trano fa zay hipetraka aty satria izy ny fianakavian'ny Lily mahafantatra tsara an'ilay tantara zany dia nomen'ny olona toerana ato izy hanaovany trano. Yes, tandroy daholo zany mipetraka amin'ity. Afaka loara tandroy.
Hatraminay zany nazay ary tandroy dia nomena toerana ato izy dia mipetraka ato izy zany manao restaurant fa efa fety zany izy vao magnano le restaurant ato. Tena reo ve zany eo amin'ny fiavianareo zany lasa ohatry hoe aty fa tsy avy any Androy. Fiaviana zany raha hoe fiaviana avy any Androy fa mila ravinahitra zany na tonga aty na tonga anay aty dia efa lasa mponina aty amin'izao. Kasi dia lasa ohatry hoe lasa Ty zany zao ty rivière ty zany avy any amin'ny lac Itasy. Ty zao janvier février manafosafo amin'ity mihitsy ny rano. Zany hoe raha olona sarotanina zany tsy mandeha eto ambonin'ity rehefa janvier février mars iny. Satria eo ambanin'ny olongoriny mihitsy zay. Ie tafakatra eo ambaniny. Tômôbila le vazaha mipetraka ato zao mandeha amin'ity. Le premier pic zany ity a fa tsika midina eo fa tsisy lalana manitsy eo. Tsy nampandeha janona kely. Mety na janona angamba fa izy io mandeha foana. Dia io zao ny fil iny zany hatreto ny ahitana an'iny farany dia any an-trano amin'izay ny vao hita. satria miletika aloha varatra. Dia ity zavatra ity zany le bakolona amboleny le vazaha teto fa izy io janvier février vao misy voniny. Dia izy io anaovana menaka roplanina ny voniny izy io dia teo amin'ny posoara tao Antananarivo misy usine fanodinana an'io. Zany hoe aty zany izy mamboly anazy dia hoentina makany Aiza le bakoly zany ty? Ve voninkazo zavatra zany fa tsy vonina hazo. Ara ataoko hoe Takio. Toerana izy io VND fa amin'izao zany mety tsy mipetraka amin'izay VND zay ny toerana io satria niakatra kely le rano tamin'ny orana tamin'ny herinandro io. Dia ny profondeur-ny koa zany mety tsy mipetraka amin'ilay sety amin'izao amin'ilay izy le niakatra fa mety ho any amin'ny 8 any zany ny profondeur-ny amin'izao. Dia izy io io rano misy an'io nosy io nosy kely io dia ny ilany avaty any zany ny azo lalaovana rano na olona natation fa ny ilany avaty tsy azo lalaovana satria izy io misy lavaka mitsofoka manao zao dia mamoaka courant zao dia tsy azo lalaovana mihitsy zany na tokotany raha tsy samy mikasika amin'ny ilany avaratra côté Makariny. Zay zany tena tafarina toerana. Ary tena ahafantarana an'ity toerana ity zany hoe tena mba diomba taloha misy bandy zay zany zavatra tsy marina sambany bandy reo dia mality dia sofotoka teo ambony nosy io zany dia avy eo lasa milomano amin'ny toerana io dia maty eo izy lala. Dia mba navoaka an'ilay rano ihany zany na hodikodiky rano tao dia tafavoaka ihany dia tato amin'ny fila mihitsy no mahitana foa. Fa ao ambany eo zao mahafinaritra be ao zany malalaka misy avy mitsangana tsara afaka misy tsara ny olona rehetra rehetra. Ity zao janvier février eny amin'ny bandy io mbola mandena mponiny zany aty zany. Io zany ilay ilany avaty any tsy azo ilomanitsana raha olona mandomany fa ny ilany ty azy.